mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falomerabantsika tsary avindray a tonga amin'ity lesona ho an'ny lehibe ity amin'ity alarobia fa 7 volana Jiona ity. Mialohan'ny dirantsika ny amin'ny fotoatin-dresaka dia aray vavaksika. Ry Tompo mpanjakanay, ianao lehibe voninahitra, ianao ilay alpha sy omega, ianao ilay namorona an'izao rehetra ary koa nandray anay ho zanaka. Ianao no fanentan-ponay ankehitriny ary mangataka aminao izay mba mindra fo aminay. Izay eto rehetra izao Tompo, indrindra izay mihaino sy manaraka, dia tsy ary tomombana avokoa ka mangataka famindram-po feno avy aminao. Ny herinao any ho eo aminay ary hanome hery anay, hanaloka anay ary ombanay mandrakariva ianao amin'ny alalan'ny teninao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao hoe ny Efesianina tamin'ny andro farany. Ny Efesianina tamin'ny andro farany. Eo am-piandohan'ny taratasiny ny Efesianina manko dia mitonona ho mpanoratra i Paoly. Raha mamaky fotsiny tsika ny Efesianina 1:1 zany. Ary mbola mitonona anarana indray Paoly any afovoan'ny taratasiny any izay ilazan'ny tenany hoe mpifatotra an'i Kristy Jesosy noho ny aminareo jentilisa hozy izy. Izay fampidirana ny fandraisana manokana ny hevitry ny asany amin'ny maha-apôstôly azy zany. Miverina miresaka momba ny maha ao am-ponja azy izy any amin'ny faraparan'ny taratasiny ary faranany amin'ny hafatra manokana zany. Na dia misy mpandinika sasany aza mandany avy amin'ny Paoly an'io epistily io dia zava-dehibe ny manamarika fa vaoambara mazava ao amin'io taratasy io fa i Paoly no nanoratra an'izany. Manaiky an'izany ny ankamaroan'ny mpino ary mitombona tokoa izany. Nigady i Paoly ary nitebitebiny amin'ny vokatr'izany amin'ireo mpino tao Efesosy izy. Ary hitantsika izany, asaiko ianao mamaky azy ny Efesianina 7 any amin'ny 7:10 misy azy. Hita manko mitovy ny fotoana sy ny toe-javatra nanoratana ny Efesianina sy ireo epistily hafa nosoratan'i Paoly avy tao am-ponjy toy ny ohatran'ny Kolosianina, Filemona. Toa fotoana maharitra koa no efa lasa hatramin'ny nanaovan'i Paoly asa fitoriana tao Efesosy anefa izany. Azo inona zany fa tao am-pigadrana tao Roma tamin'ny taona teo eo amin'ny 1200 tao aorianan'i Kristy teo eo i Paoly no nanoratra ny Efesianina. Tsy dia milaza tsipiriany momba an'ireo mpiaino azy i Paoly eo amin'ny Efesianina. Sa midadasika no ifantohan'ny fisainany ary fe-potoana mivelatra lehibe no resahany. Manomboka amin'ny fanapahan-kevitra noraisin'Andriamanitra fony tsy mbola ary ny fanoretana an'izao tontolo izao ary ny loha hevi-dehibe ny famonjen'Andriamanitra ao amin'ny Kristy no hiompanany taratasiny amin'ny ampahany lehibe. Koa arak'izany dia ahitana fomba fanoratra avolenta miaraka amin'ny fehezanteny lava, miaraka amin'ny fiteny verimberina sy fanoharana izay mifono hevi-dalina ny lahatsorany. Mety ho hitany amin'ny epistily hafa ihany io fomba fanoratra io, saingy
ao amin'ny Efesianina ny tena betsaka indrindra fiderana vavaka ary fiteny manambara fiankovana miaraka amin'ny andininy maro tsara indrindra sy tsara lahatra zany. Hitantsika asaiko ianao mamaky ny Efesianina ny toko voalohany hatrany amin'ny toko fahatelo dia ho hitanao tokoa fa izay no manamarika azy ireo ary hita tokoa ny fony Paoly dia tena atao amin'ny fiangonana atao Efesosy Manjakariva satria ny saintsainy Manjakariva dia ny mba hitombony finoan'ny fiangonana ary mba hiroboroboany zany Manjakariva. Tsy nisy nataon'ny Paoly ho antom-pisiny raha tsy ampiroborobo ny asan'Andriamanitra ary ny anao ny iraky Jesosy Tompo Manjakariva. Ny faniriko amintsika tsirairay avy dia mba ho tahaka ny Paoly anie tsika any amin'ny toerana rehetra misy atsika na dia ao anatin'ny fisedrana mafy dia ny saina rehetra nefa dia any amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra Manjakariva. Alao hery ary mba tsy ho kivy tsy ho ketraka fa oka tokoa ny fitiavan'i Kristy hanosika atsika hanao zavatra maro ary mba ho fampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra ny fiainantsika tsirairay avy. Amen. Rirainay tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay nio zany. Tompo votoso ny fonay mba ho tahaka ny Paoly tokoa zay ary vita lavitra noho izany aza satria ianao miasa ao anatinay. Tompo momba anay ihany koa ary mangataka aminao mba hijery manokana ny fiainan'ny mpanomponao izay miaina an'izao fandaharana izao. Fantatrao ny fanirian'ny fony, fantatrao ny hetaheta ny fanahiny, fantatrao ihany koa fa tsy misy ankinan'ny faniriany raha tsy ao aminao irery ihany koa mety eza ianao hijery azy manokana, hijery ny faniriany akasika ny fony ary hanamboatra azy mba ho amin'ny fahamasinana hatrany, mba ho amin'ny firosoana mandrakariva aminao ka azo hery avy aminao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.